mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerahabahantsika rehefa toetra latsinainy fa 5 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny epistily ho an'ny galatianina. Galatianina toko 5, Galatianina toko 5, 1:12 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ho kosa mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Manana filana manohitra ny fanahy mandramantsy ny nofo ary manohitra ny nofo ny fanahy. Mifanohitra izy ireo mba tsy ahazonareo manao izay zavatra tianareo atao. Raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny tenao no fahamarinana. Amen. Revako ity epistily ho an'ny galatianina ity izay fantatsika dia nentin'i Paoly nanitsy ny fampianaram-pinoana diso tao anatin'ny fiangonana tany Galatia. Nisy ireo jiosy izay nivavaka tao Galatia zany, nanao zava-dehibe ny atao hoe lalàna, ary nihevitra fa amin'ny alalan'ny lalàna no hamonjena ny olona, amin'ny alalan'ny fanarahan-dalàna no hamonjena ny olona. Ny dikan'izany amin'ny alalan'ny fiezahan'ny olona zany no hamonjena ny olona, amin'ny alalan'ny fiezahan'ny olona ho marina sy mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra, toy ny milaza fa ny olona zany dia afaka ho tsara amin'ny herin'ny tenany, na ny olona dia afaka ho mendrika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenany. Dia nilavon'i Paoly amin'ny Galatianina zany fa na inona dia tsy afaka mihatsara ny olona amin'ny herin'ny tenany, tsy afaka mihavao amin'ny herin'ny tenany ny olona. Fa raha ohatra ka manana hery hanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenany ny olona dia tsy nilaina ny fahafatesan'i Kristy tao amin'ny hazofijaliana. Raha ohatra ka manana hery hiova amin'ny herin'ny tenany ny olona dia tsy ilaina ny fahafatesan'i Kristy tao amin'ny hazofijaliana. Fa ilay olona mihitsy no efa simba ny fahotana, ary izay fahasimban'ny safidin'ny olona izay mahatonga ny olona tsy afaka ny safidin'ny tsara, satria ilay fahotana dia tsy nanimba ihany ny fifandraisan'ny olona tamin'Andriamanitra, fa ny fifandraisan'ny olona tamin'ny tenany mihitsy koa aza dia simba. Ary fifandraisan'ny olona tamin'ny tenany rehefa simba dia tsy hoe tsy nahafantatra ny tsara ihany izy, fa izaho tena tsy afaka ny safidy izay heverinao tsara mihitsy. Saingy ireo kristianina tao Galatia dia nisy fampianaran'ny diso tao anatiny, ny hevitra fa amin'ny alalan'ny lalàna no hanamarinana ny mpino. Zany hoe vita mpino ihany manao an'io lalàna io, manaja an'io lalàna io. Dia nanoratra ity taratasy ity i Paoly ary niteny tamin'ny Galatianina hoe ry Galatianina adala. Adala satria tsy mametraka an' Jesosy ho ivon'ny famonjena, tsy mametraka an' Jesosy ho ivon'ilay fahatanterahana, tsy mametraka an' Jesosy ho lalam-pamonjena, fa mametraka ny olona ho mahavonjy tena. Amin'ity eto ampitantsika ity ary ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny Galatianina toko 5 dia mampiseho Paoly fa mifanohitra ny nofo sy ny fanahy. Nofo eto dia ilay atao hoe sarx, izay nazahoana teny frantsay hoe chair, sarx. Ary raha miteny hoe sarx isika eto na nofo dia tsy hoe eo amin'ny Galatianina ihany fa hatrany amin'ny Romanina Paoly dia miresaka an'io hoe nofo. Basara hoy ny teny Hebreo. Mifanohitra hoy Paoly ny nofo sy ny fanahy. Raha toa ka jerentsika dia tsy dia mifanalavitra loatra amin'ny fomba fijery grika izy io. Tsy dia mifanalavitra amin'ny lafiny hoe mifanohitra ny nofo sy ny fanahy. Platon dia nanazava fa amin'ny filôzofia zany fa tsy baiboly akory. Platon dia nanazava fa ny fafonjan'ny fanahy ny nofo. Ny fanahy dia mifandray amin'Andriamanitra, ny fanahy dia noverin'ny Platon fa mahafantatra ny tsara. Fa ny nofo kosa dia
mamatotra izay fanahy zay ka manjary toy ny voafonja toy ny voafatotra ny fanahy ka tsy afaka manao ny tsara. Tsy de tena mitovy loatra amin'ny hevitry Paoly na de atao hoe mirazotra am'zay ihany ara ny hevitry Paoly tsy de tena mitovy loatra amy lafiny hoe Paoly a dia na de miteny re fanohitra ny nofo sy ny fanahy dia tsy mampisaraka loatra ny nofo sy ny fanahy ho mifanohitra ka mifamono izy na mifampitelina. Raha ohatra ka jerentsika nisy rangahy anankiray fantatry ny ankabeazan'ny olona nanao filôzofia na nanao psykôlôzia antsoina hoe Sigmund Freud. Sigmund Freud zay isan'ireo olona nanova na nitondra anjara biriky be dia be mihitsy tamin'ny taonjato faha roapolo. Ny mpandinika maro de milaza hoe isan'ny nitondra anjara biriky teo amin'ny fomba fisainana teo amin'ny tantaran'izao tontolo zao, teo amin'ny tantaran'ny olombelona i Sigmund Freud, tahaka ny Albert Einstein, tahaka ny Marx koa izay azo lazaina hoe isan'ireo olombelona nanana fahazavan-tsaina zay ny azo ilazana siansa tsy ny andresahantsika eto. Freud de nanazava hoe ny olona dia manazava ity galatianina ity tsika am'izay mety ho fojerin'ny olon-tsotra azy. Freud nazavana hoe ny personnalité na ny maha olona ny olona dia mizara telo na ahitana lafin-javatra telo dia ilay atao hoe surmoi ndehaniny mboatsika azy lay atao hoe surmoi ho Freud, de misy lay atao hoe ça ho Freud, de misy lay atao hoe moi ho Freud. Zany hoe lay ataony hoe fantatry ny ankabeazan'ny olona rehetra fa mampatsiaro fotsiny tsika, lay atao hoe surmoi zany ratsorina dia lay fotom-pisainantsika lay fanabeazana no raisitsika io. Hatrany amin'ny fahatelo taona tsika de efa mandray zavatra, raha vampany vao roa taona na telo taona isika de efa manomboka mandray fanabeazana. Ary dia reny fanabeazana raisitsika reny fitezana raisitsika reny ny mandrafitra ny antsoina hoe surmoi ho Freud. Zany hoe lasa toy ny feon'ny fieritreretana izy rehefa avy eo. Lay toy ny fahalalam-pomba, fifehezan-tena, ny fahafantarana ny tsara rehetra, lasa tonga etika lay surmoi zany a de lay lalàna, lay morala, ny rafim-piarahamonina, ny mahay zaha, reny lay atao hoe surmoi. Io zany lay hoe moi idéal koa moa izy zany hoe tokony ho io mihitsy tokony hoe manaja lalàna zany, mahalala fomba miarahaba olon-dehibe manaja rafitra, madio mendrika tsy miteniteny foana, zay lay antsoina hoe surmoi. Fa misy kosa lay ataony hoe ça zay mifanohitra am'izay indray. Lay ça dia lay teneniny hoe misy anakiroa hoy Freud dia lay antsoina hoe ça eros sy lay ça thanatos. Ratsorina de ny hoe lay ao anatin'ny olona ao lay pulsion io lay teneny hoe eros, lay faniriana, lay fitiavana ny ho velona. Ary io fitiavana ny ho velona io tsy hoe fitiavana ny ho velona ihany fa fitiavana lay ao anatin'io ny filana, ao anatin'io ça io ny filana, lay pulsion sexuelle, lay filana maha olombelona, maha nofo. Ary tsy zay ihany fa ny filana fanaovana zay mahafinaritra, ny faniriana isan-karazany, lasa io lay mihiba, lay negativa amin'ny maha olombelona, io lay filana raha jerena am'tony soratry Paoly tony dia toy le hoe nofo io. Raha jerena amin'ny soratry Paoly zany de io lay nofo, io lay mitarika ny olona anaraka ny sitrapon'ny nofo, anaraka ny filan'ny nofo, anaraka zay mahafinaritra ny saina. Io lay maha izy azy, lay olona izay tarihin'ny filana. Fa ao anatin'io ça io ihany misy lay teneny hoe thanatos. Lay thanatos de ao anatin'ny olona koa io lay ça ihany io, ça thanatos, lay faniriana lay ataontsika hoe hery ny fahafatesana ao anatin'ny olona, lay herisetra, lay mahatonga ny olona hanao herisetra, mahatonga ny olona ho maherisetra, metraketraka, ary indraindray ara mety ho manimba ny tenany, mety ho maniry no faty ho an'ny tenany, mety lay izaho zay le ça, izaho zay mihiba. Dia io ça io zavatra tsy mifandray am'zao, tsy mifandray amin'ny fiarahamonina akory fa any anatin'ny subconscience an'ny olona any io.
ary io tsy zavatra hoe ovany aty velany fa zavatra efa any anatin'ny olona any io. Fa anelanelany kosa de misy ny antsoina hoe moi ou Freud lay arbitre, lay anelanelany reo. Lay moi dia izaho zay mahatsiaro saina, izaho zay mahatsiaro saina ka eo anelanelan'ireo fantatro tsara ny tokony atao. Ambaran'ny Paoly amin'ny Romanina toko fafito io hoe fantatro tsara lay tokony atao. Zay lay sur-moi, hoe tiany tsara tokony ataoko, tiany mety tokony ataoko, tokony hiangona, tokony ho tia tanindrazana, tokony manao zay lay sur-moi. Fantatro tsara zay io Paoly Romanina toko fafito. Fa izao eo kosa lay ratsiny lay sa, zay tenenin'ny Paoly hoe sanganeno anelanelan'izy roa, lay sa kosa dia lay misintona hiala am'lay sur-moi. Dia eo zany zay lay moi ou Freud lay eo afovoany eo ary dia misafidy tsara zany satria eo amiko lay maha-za dia tsy manaraka lay sahako fa manaraka lay sur-moi. Moi zany de zao lay hoe izaho zasy ny fahazavan-tsaiko, zasy ny fieritreretako, zasy ny andraikitro dia afaka manohitra an'lay sa lay filana lay zavatra tahak'izany. Raha toa ka jerena miteny amin'ny ara-piarahamonina de zay nge mahatonga ny olona ataontsika hoe zay maharatsy ny zava-mahadomely le. Ny maharatsy ny zava-mahadomely ataovy hoe ny toaka ohatra na ny alikaola na mahadomelina rehetra dia io rehefa mamy ny olona na rehefa tsy voatery hoe mamy fa rehefa mamy be ny olona de iny zavatra hafa. Fa rehefa tena hoe na de ao anatin'lay ataontsika raha hoe misotro amin'ny antonony de zao fantatsika tsara fa ny alikaola rehefa sotroina na ny zava-mahadomelina de misy dingana efatra. Ny voalohany dia izy lay olona misotro iny fotsiny zay mbola tsy maninona fa heveriny hoe tsy manako amy fisotroana le tsy manako amy vatany le izy fa mbola mahatsiaro saina tsara izy afaka miresaka tsara fa dontodonto fotsiny eo ihany. Fa ny dingana faharoa dia rehefa misotro iny alikaola iny izy na ny zava-mahadomelina hafa na inona de zao miditra am'lay ataontsika hoe état euphorique izy, zany io le tenenin'ny tanora hoe sambatsambatra efa miditra amin'iny iny dingana faharoa lay efaotrany efa tsy hoe dontodonto fotsiny izy fa efa manomboka meme, manomboka falifaly, manomboka mitsikitsiky sy ny tahak'izany. Iny lay état euphorique. Fa ny fahatelo dia iny efa efa mamo izy any amin'ny fahatelo de efa mamo izy tsy mahatsiaro saina tsony midaboka fotsiny eo. Fa ny fahaefana de lay atao hoe coma éthylique efa teny efa zay zany. Na ohatra ka toaka ny resahantsika na zava-mahamamo ny resahantsika. Fa ny tena ratsy raha ohatra ka de zena dia tsy lay roa farany, iny moa zany efa ratsy raha teo mazava hoazy coma éthylique feo tsara. Fa lay roa farany, lay roa voalohany lay hoe eritreretina hoe misotro amin'ny antonony io dia indraindray tafahoatra indraindray zany amin'io état euphorique io zany hoe am'le izy toy ny sambatsambatra iny de zao rehefa tena ao anatin'iny lay olona indraindray dia adino lay sur-moi ary matanjaka be lay sa de malefaka ilay moi. Inona ny dikan'izany? Rehefa ny zava-mahadomelina zany de zao manjary mampanadino ny olona an'lay sur-moi ary mampamaivana an'lay moi lay fieritreretana, mampanadino an'lay lalàna, lay fomba nitezana, adino iny fa lasa matanjaka be lay sa ary dia manjary lasa mirona mankany am'lay ratsy. Manjary lasa baikony lay sa zany hoe baikony lay pulsion ataontsika hoe sexuel ohatra, lasa baikony iny lay olona satria lay zava-mahadomelina de lasa nanakona lay sur-moi na nanakona koa lay moi zany lay hoe tsy tonga saina izy, lasa tsy mahatapa-kevitra amy tsara tsony fa lasa lay sa no mibaiko azy de iny izy mirediredy, iny izy indraindray mieritreritra ny tena no matanjaka be, iny izy mieritreritra ny tena no mahay be, lasa mivoaka lay sa any anatiny any ary dia lasa nanjara ohatra hoe reny mihazakazaka mitondra moto reny satria de mirifatra satria tsy lay sur-moi lay takona lay sur-moi, takona lay moi fa lay sa lay pulsion zany lay ataontsika hoe pulsion lay thanatos, iny lay resahantsika teo lay sa thanatos na lay sa eros, iny no mitondra azy de tazantsika ohatra hoe mitondra automobile de tsy mahatsiaro tena fa mirifatra be tsy hitany mahatsiaro saina izy fa zao lay hery manosika azy de lay thanatos na la eros de manjary tsy voafehany tsony satria very le fahatsiarovan-tena.
tsy le fahatsiroateny hoe tsy mahafantatra hoe i tsy lalana fa mahafantatra fa zao malefaka lay sur moi de takona lay moi zay maharatsy ny zava-mahadomelona nge atotsika anaty fonteny any zany satria mo ilaina ny miresaka zavatra tahaka zany amin'ny fotoana sasantsasany de eto dia i Paoly de manazava fa mifanohitra nge hoy Paoly ny nofo sy ny fanahy. Ny nofo Paoly de zao mazava tsara ny nofo dia amin'ny andininy fa 8:50 lava be io nasehon'ny nofo izay mandrava ny fahatsara toetra avy amin'Andriamanitra. Ny nofo Paoly de mazava ho azy ilay sarix de zao miteraka ny fitsangatsangana ny fahaltona ny fijejojoana ny fanompontsampy ny ody ratsy ny fandrafina ny ady ny fifandonana ny filonana fifandaniana lolo-povy sy tokotsokoana fitsiriritana ny fahamamona ny filalaovanjara sy ny sisa reo rehetrareo Paoly dia aterak'ilay nofo na lay sarix ao anatin'ny olona fa ny zava-dehibe de izao John ny teny amin'ny filazantsarany manao hoe ary ny teny de tonga nofo ary ny teny de tsy hoe nitafy nofo fa ny teny de tonga nofo lay tenin'Andriamanitra lay logos lay Jesosy Kristy tompo de tonga nofo tonga olombelona ary tonga olombelona Jesosy tonga olombelona lay zanak'Andriamanitra mba haninona ary raha tsy tonga olombelona lay zanak'Andriamanitra de nijanona tao anatin'ny fahotana sy ny herin'ny fahotana ny olombelona fa tonga kosa Jesosy tonga nofo izy ary noentin'i Jesosy tamin'ny tenany ireo fahotana maro isan-karazany zay niary zay fanaon'ny nofo zany hoe raha toa ka jerena de zao eo no anazavana lay fanekempinoana fatatsika rehetra ny hoe tsika de mino fa Jesosy de olombelona feno Jesosy de Andriamanitra feno ary ilay toetra maha-Andriamanitra feno an' Jesosy sy maha-olombelona feno an' Jesosy ny mahatonga an' Jesosy ho mpamonjy atsika raha Andriamanitra feno ihany Jesosy de nijanona tany an-danitra izy de nyheritsika tsy avy tatsika manompo an'Andriamanitra raha ohatra ka olombelona feno Jesosy fa tsy Andriamanitra de latsaka tao anatin'ilay sarix andray izy ilay voalaza teo hoe lasa ao anatin'ny fandrafiana fifandirana ady lahy raha sarix feno fotsiny izy de mitovy amintsika ihany izy raha sarix feno hoe de mitovy hoe zanaky Maria de zanaky Josefa am'izay fotoan'izay de sarix feno izy fa izy tsy sarix feno zany hoe tsy nofo fotsiny fa sady olombelona izy no Andriamanitra reo de tsy mifampiditra io fanekempinoantsika nefa tsy azo sarahana koa ny maha-olombelona feno an' Jesosy tsy nitelona maha-Andriamanitra azy ary maha-Andriamanitra an Jesosy tsy nitelona maha-olombelona azy mazava be io fanekempinoantsika fa ireo rehetreo dia hita ao am' Jesosy zay ny mahatonga an' Jesosy ho mpamonjy zay mahatonga an' Jesosy mahavonjy atsika atao miazo fijaliana hoy ny filazan'ny epistily an'ny Hebreo hoe satria nitondra teo amin'ny tenany lay toetratsika olombelona mahanofo izy de mahavonjy izay rehetra alaim-panako izy satria efa nentiny Kristy lay fahalemen'lay sarix noentin'i Kristy nombola atao amin'ny hazo fijaliana zay mahatonga an Paoly ny teny ke manao hoe fa voaomby miaraka amin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana dia efa noentin'i Kristy tao amin'ny hazo fijaliana ny lay mahanofo lay nofo olombelona io araka ny tenen'ny Paoly hoe izay any Kristy de nanombo ny sarixany na ny nofony tao amin'ny hazo fijaliana miaraka tamin'i Kristy fanohitra ny nofo sy ny fanahy raha miteny hoe fanahy de zao lay fahatsara-penana de anatintsika lay asan'ny fanahy de anatintsika zay tenen'ny Paoly hoe fa ny fanahy kosa de zao fitiavana fiadanana faharipo famoram-panahy fanaovan-tsoa dia ao anatintsika eo zany dia misy ady hoy Paoly mifandrivotra izy ireo mifandrivotra ny fitiavana sy ny fahakalana mifandrivotra ny fahononam-pona ny fifehezantena sy ny filipana mifandrivotra amin'ny fifaliana sy ny fahakiviana mifandrivotra amin'ny amin'ny ataontsika hoe ny fahasoavana sy ny herin'ny tena mifanohitra amin'ny mifandrivotra ny
ny fanantenana amin'ny famoizam-po dia mifandritrotra ao anatin'ny olona reo. Saingy zao tsy hoe ny fivavahana kristianina akory tsy miaina ao anatin'izany dualisme zany isan'andro, fa amitsika de zao no ny asan'ny fanamasina ty anatintsika de efa resy ny asan'ny nofo. Tsika zany am'izao tsika miresaka zao tsy hoe zavatra mbola ho resena ny asan'ny nofo, tahaka ny hoe tsika tsy tsika zao tsy hoe mieritreritra manao hoe adiny ratsy sy tsara zao ka dia amin'ny ara-panahy zao ny adiny diavolo sy Jesoa zao sanatria tsy zay, fa ny ady efa vita, Jesoa efa nandresy. Tsika zany tsy amin'ny hoe iza no ndresy amy Jesosy sy ny diavolo sanatrian'izany, fa efa vita ny ady efa vita teo amin'ny hazo fijaliana. Zay mahatonga ny tenin'ny Jesoa tao amin'ny filanjaran'ny araka ny Jaona miteny hoe rehefa vita, rehefa mbola tamin'ny hazo fijaliana de ny tenin'ny farany vita. Inona ny vita? Vita ny ady, azo ny fandresena. No zany dia itsika zany tsy miaina ao anatina sehatra mbola tsy ho resy ny nofo, teny efa resy ny nofo. Ahoana ny fomba nahatonga ny nofo ho resy ka ny fanahy no manjaka? Satria tempolo ny fanahy masina isika. Satria tempolo ny fanahy masina isika dia efa tonga ato anatintsika ireo toetra ireo, ny hoe famoram-panahy, fiadanana, finoana, fahalemem-panahy. Satria tsika mieritreritra ny tenantsika manao hoe za ve te zany tokoa? Fa mety tsy tsapanao zany fa ny devolo no miapanga anao, ny devolo no miapanga de zay moa ny fitaovana lehibe ampelantanan'ny devolo de ny fiapangana. Miapanga izy ianao ve de tsara, ianao ve de mba mendrika, ianao ve de malala-tanana, ianao ve de be fitiavana, miapanga lay ratsy. Fa tsy tsapanao fa ianao de efa manana ny fanahy masina. Ary ianao mety tsy mahatsiaro an'izany ndraindray rehefa ao anatin'le ady, fa ny olona mahatsapa hoe iny olona iny tsara fanahy, iny olona iny be fitiavana, iny olona iny tafiresaka taminy de olona mitsiky foana izy. Tsy hoe tanteraka akory sanatria tsy misy olombelona tanteraka, fa matoa ohatr'izao isika de satria misy asan'ny fanahy masina ato anatintsika. Zay mahatonga anao mahana fifaliana, marina fa misy ny fahakizitinana, marina fa mety misy ny fahatezerana olombelona araka ny resahantsika Andriamanitra manao hoe tenin'ny Paoly hoe tezera fa aza manota. Fa misy fotoana zay ataontsika hoe mandaitra ao anatintsika ny fahasorenana na ny fahatezerana, fa zany akory tsy manafoana mihitsy ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Zany tsy manafoana mihitsy ny fahatsaram-panahy entintsika eny amin'ny fiarahamonina. Ao anatin'ny ady isika de misy fotoana tokoa, ao anatin'ny ataontsika hoe tsy adiny nofo sy ny fanahy fa ao anatin'ny ady zay resahantsika hoe ady am-panahy de indraindray mety ho tezitra, mety ho kivy ihany indraindray. Fa raha jerena ny totalim-piainan'ny mpino de zao io tenenin'ny Jaona io. Jaona manazava an'io manao hoe ianao tsika nge fa tsy manota intsony, tsy hoe tsy manota amin'ny lafiny hoe mendrika, fa efa ao anatin'ny tokotany ben'ny olona voavela heloka. Hazavaina. Tsika zany de raha jerena ny fiainana kristianina de zao, itsika efa zanak'Andriamanitra, naterak'Andriamanitra. Noho zany dia ato anatintsika ny fanahy masin'Andriamanitra. Ato anatintsika io fanahy masin'Andriamanitra io dia lasa miaina ny fahamasinana sy ny fitiavan'Andriamanitra isika. Lasa mahana fahatsoram-po sy fahalemem-panahy isika. De mety mieritreritra angamba isika manao hoe za nge toatrany tsy zany ndraindray, toatrany masika ihany ndraindray, tsia fijerinao zany. Satria ny devolo miapanga. Fa rehefa rakofan'i Kristy tamin'ny rano isika de zao tsy miapanga antsika intsony ny devoly. Io le tenenin'ny Paoly hoe iza no miapanga ny olona voafidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy. Efa no hamarinina isika, efa no hamasinina isika. Ka izao rehefa sendra mandalo asorenana ianao, tsy ao aminao reo toetra tenenin'ny Paoly reo ndraindray hoe toa tsy nahana faharipo androany, toa tsy nahana fifaliana androany, toa tsy nahana fahalemem-panahy androany, toa tsy nahana fifehezan-tena androany. De zao mahay mibebaka ianao. Satria efa resy le nofo, fa le fanahy no manjaka de lasa mahay mibebaka ianao hoe fona Jesosy fa tena ohatrany tsy nahafetena indray androany de nitabataba be. Fona Jesosy ohatrany tsy nahana fifaliana fa miferin'aina de tsy nahay nankasitraka anao, dia mibebaka sy mahatsiaro an'izany isika. Io tsy lay asan'ilay surmoi araka ny tenin'ny Freud. Tsy ny hoe ny surmoi akory na ny fanabeazana ny raisinao no mahatonga anao mibebaka na mahatonga anao mahatsiaro saina. Tsy ny surmoi Freud tsy nino fanahy masina. Tsy nanao an'izany Freud fa neny Freud surmoi io. Fa izao
mahatonga anao anana fahatsiarovatena hoe tokony hibebaka de le fanahy masina miasa ato anatintsika. Re afaka malala hoy Paoly eto miteny hoe mifanohitra ny nofo sy ny fanahy, mifanohitra ny nofo sy ny fanahy raha ho an'ny olona mbola tsy ao amin'ny tompo izy. Fa rehefa ao amin'ny tompo ianao de zao manana fanahy masina izao de manjary lasa hainao ny manao ny sitrapon'Andriamanitra, de olona manana fifaliana sy fiadanana. Ary zay nahatonga an'i Kristy maty tao amin'ny hazo fijaliana. Zay nahatonga an'i Jesosy niteny taminao manao hoe ny fiadanako no avelako anao. Dikany hoe avelako de zao ny fiadanako no ampitoeriko ao anatinao de resinao io asan'ny nofo ka manjary tsy olon'ny fahakalana ianao, tsy olon'ny fitiavan-tena ianao, tsy olon'ny fitsiritana, tsy olon'ny fialonana, fa olon'ny fitiava-namana, olon'ny fitiavana an'Andriamanitra noho ny amin'ny rany Kristy, noho ny amin'ny Jesosy zay efa nanonona ny fiadanana ato anatintsika. Hivavaka isika. Tompo, eto amin'izao tontolo zao tokoa no nametrahanao anay. Nanafatra anay ianao fa tsy zanak'izao tontolo zao intsony zahay, fa zanakao Andriamanitra. Ary ny ranony zanakao malalanao no nanavotana anay ka mahatonga anay tononona hoe zanaka sady zamy raha teo zahay. Misaotra Tompo noho ny famelan-keloka natolotrao. Misaotra noho ny fahavitan'ny famonjena nataonao indray makao anay teo amin'ny hazo fijaliana. Ka tsy ny asan'ny nofo intsony no manjaka ty anatinay, fa ny asan'ny fanahy. De ny fanahinao masina zay mitoetra ty anatinay. Manomboka herinandro vaovao zay Tompo. Dia ataovy mivoitra eo amin'ny fiainanay, mamakivaky zao herinandro zao, ny fahatsaram-panahy, ny fahalemem-panahy, ny fitiavana. Efa resy ny asan'ny nofo. Fa ataovy mivoitra kosa Tompo ny asan'ny fanahy, ataovy miseho amin'ny fiainanay ny asan'ny fanahy, ataovy mandresa ty anatinay ny asan'ny fanahy ka olo ny fifaliana zay mamakivaky ny herinandro vaovao. Aiza moa zay Tompo nanovo fifaliana sy fiadanana ao aminao ihany. Tsy mahay mampifaly ny tenanay zay satria ny fifaliana zao tontolo zao de mandalo sy miserana ihany. Fa ny fiadanana sy ny fifalianao ny maharitra de meteza Tompo hitarika anay amin'ity herinandro ity. Ny fahasalamana sy heritanjaka zay. Ampitoero aminay ny fahasoavanao zay mihoatra noho ny fahalalana sy ny fiezahan'ny olombelona rehetra. De anjaka atao amponay ny fahatokina fa tia anay ianao. De momba anay Tompo tsara, momba ny asan'ny tananay, ny fanomponay ianao, ny tokantranonay, ny tanindrazanay, ny fiangonana hibeazanay, momba anay ianao Tompo tsara. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.